Des produits de première qualité, premier choix, marque originale. Baolay manolotra anao ny fampalalam-baovao. Baolay, toujours meilleur. Bonjour. Bonjour. Mitotrantsika amin'ny tontolo andronao. Bonjour. Zioantsika jiaby. Manolotra ho anao ny vaovao. Junto ariary. Vaoline dia manolotra anao ny vaovao. Des personnes de valeur qui partagent tous l'amour de leur pays autour d'une Castel. Castel, le goût de la réussite. Castel manolotra ho anao ny vaovao. Arahinao ny fampalalam-baovao miaraka amin'ny spaghetti Francia. Spaghetti Francia, safidiko, safidintsika. Pour votre construction ou réhabilitation, choisissez Socavitre comme une bonne référence de qualité et de solidité. Ny fampalalam-baovao iarahanao amin'ny Socavitre. Magasin Saint-Georges-Vista Tsaralalane, Magasin Saint-Georges-Vista Horizon Vitesse, représentant exclusif des marques Saint-Georges et Vista. Arahinao ny fampalalam-baovao miaraka amin'ny Magasin Saint-Georges-Vista Tsaralalane sy Magasin Saint-Georges-Vista Horizon Vitesse. Lesin'lazalay tahaka ho an'ny Air Madagascar ny nataon'ny kompania mpitaterana Comoriana. Noraran'ny gouvernement Comoriana tsy hisidina ny Comore omaly 7 Desambra ny kompania frantsay Air Austral sy EOA noho ny fifandirana tamin'ny aviation civile frantsay. Tananaponja ny mpiaro-ny tontolo iainana ary tsy omena fahafahana vonjomaika. Mahazo fahafahana vonjomaika kosa nefa ny mpanondrana antsokosoka are-pirenena. Ahian'ny fiarahamonim-pirenena CNPE tsy ho azo antoka ny rafi-pitsarana eto amintsika. Niembotra hatramin'ny 1 Martsa ho avy izao ny fanaovana carte grise permis de conduire ou biométrique. Nanamafy ny tsy fiandrasana ny fepitaona farany ireo tompony andraikitra mba hialana amin'ny filaharam-be sy ny kolikoly. Miditra amin'ny andiany fahadimy ny mongamania festival izay karakarain'ny fandaharana K-pop eto amin'ny fahitalavitra Cool TV. Androany no sokafana teny amin'ny gymnase couvert eny Akorondrano ny hetsika. Vaovao iraisam-pirenena dia miahenjana ny fitandronan'ny fandriam-pahalemana any États-Unis any. Mangataka ny fanamarian'ny mpizahatany compte Facebook na Twitter ny fanjakana. Venez profiter de la super promo spéciale fête chez Baolay. Baolay vous propose de grandes promotions sur les TV LED, subwoofers, panneaux solaires, lecteurs DivX, caméras de surveillance. Baolay vous souhaite un joyeux Noël et une fin d'année inédite. Spaghetti tena matsiro. Spaghetti Francia. Mora vidy tsara qualité. Spaghetti Francia. Tsy mirekirekitra, mora andrahoina, mitombo tsara, mora masaka, avitana karazan-tsakafo. Spaghetti Francia. Mampire antsika jiaby. Spaghetti Francia. Spaghetti Francia, safidiko, safidintsika. Des gens de talent, j'en rencontre tous les jours. Comme d'habitude. Déterminés, passionnés par ce qu'ils ont choisi de faire. Des personnes talentueuses dont l'avenir s'annonce très prometteur. De telles personnalités, je suis fier que nous en ayons à Madagascar. Des personnes de valeur qui partagent tous l'amour de leur pays autour d'une Castel.
Castel, le goût de la réussite. Vera mahazo fanomezana miavaka amin'ny fe toloy azy ny Orange Rise, ilay smartphone nampamirapiratra ny Noelina. Misy antso adiny iray ifampiantsoana mandritra ny fety, SMS 10 andefasana firariantso, internet 1,5 gigaoctet ifandraisanao amin'ny olona akaiky anao. Sady efa nena 175 milliards TTC fotsiny ny vidiny. Hitanao ny amin'ny toeram-pivarotana Orange rehetra. Mahasahana ny tontolo mpiainanao, Orange. Hello! Miaraka amin'ny Vaolin. Afaka tsara ny tasy. Kely dia mandrotra be. Vaolin. Jereo ane rivovon-tsavony. Afa ny ndrehetra. Vaolin. Sady tsy mampikendrona tanana. Vaolin. Manadio ndrehetra. Vaolin. Sady manitra. Vaolin. Mora sady mandaitra. Ronjato ariary. Bonjour. Bonjour. Ity misy fanala etaeta ho antsika jiaby na lehibe na zaza ampoudre agnaty sachet tegna risy amin'ny vitamine C. Bonjour. 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 Mampatanjaka zay misotra azy sambasambatra. Bonjour nareo e. Efa hoe bonjour. Maro karazana goût aminazy tsara loatra aza miala aminazy. Zuitsika jiaby. Bonjour. Anana krismasy andotam-penaka ohatran'izao fandarana tsehatra 27 décembre Mijasy Gottlieb et compagnie 28 décembre Darindra sy ny TJC 29 décembre The Cold sy ny Steframbi Band 30 décembre telo sy telo reo rehetra ireo samy manomboka amin'ny enina fa ny 29 décembre amin'ny efatra Samuel ary ny 30 décembre amin'ny efatra Ambony ny andro tsarana romba mijery afisy ny fotoana sy ny ora mpamana rano serasera tongava daholo ry sika menakavy a It feels good in my heart, in my soul, when you're here right beside me. I will never want this day to end. No one can stop me when I taste the feeling. Porte, fenêtre, volet, véranda, tôle, vitre. Soca Vitre, fabricant poseur et spécialiste de pliage de tôle et bien d'autres, vous propose un large choix pour tous vos projets de construction et de rénovation. Elle fabrique sur mesure tous les menuiseries alu à prix d'usine. Alors, qu'attendez-vous? Venez nous voir à Doutapenac ou sur notre site internet. Très sincèrement, à votre service. Jusqu'au 31 décembre, moins 10% sur les menuiseries en aluminium, volets roulants et rideaux métalliques. Miavako amin'ity fety ity ka andefa volany aminy Ampiasao, alefa samitsika Orange Money fa maimaimpona ny sarany fandefasam-bola hatramin'ny 10 alina ariary amin'ny samitsika Orange Money. Ny 10 hatramin'ny 1 décembre antsoina ny dièse 144 dièse safidy iray. Alefa re! Mahasahana ny tontolo mpiainanao, Orange. Bijouterie Santia, mividy volamena, manamboatra ny simba sy manefy firavaka vaovao, na volamena, na volafotsy. Manomboka amin'ny 1 alina ariary ny firavaka. Bijouterie Santia, immeuble Arena, Antanemena, box 37, téléphone 033 18 544 04.
Finaritra tompoko lasy tompoko vavy manasanao ary anaraka ny fampalalam-baovao Kolo TV hatramin'ny farany enim-botsika ny vaovao dia lesona azo alaitahaka ho an'ny Air Madagascar ny nataon'ny kompania pitaterana komoriana norarahan'ny gouvernementa komoriana tsy isidina ny Komoro omaly 17 Desambra ny kompania frantsay Air Austral sy EOA noho ny fifandirana tamin'ny aviation civile frantsay niravina ihany ny olana avy eo fanadadiny Lili Rabiata. Araka ny fanapahana navoaka ny gouvernementa komoriana tsy navelana natateraka sidina miala na makany Komoro ny fiaramanidiny ny kompania Air Austral sy ny EOA noho ny fandrarana nataon'ny aviation civile française tamin'ny kompania komoriana Interil. Herinandro taorian'ny fandrarana nataon'ny aviation civile française ny kompania Interil tsy hanao sidina Mayotte Moroni Pierrefonds amin'ny fiaramanidina A320 no nandraisan'ny gouvernementa komoriana io fepetra io. Tsy nanaiky ny tsindry sy ny teritery nataon'ny kompania frantsay ny gouvernementa komoriana no antony nanataterahana io fandarana io. Ny faefatra ny volana Desambra teo no nahazoan'ny kompania Interil io fiaramanidina A320 io izay mahazaka mpandeha any amin'ny 50 isa ary nanomboka teo ny disadisa teo amin'ny kompania Rotota. Ny zoma lasa teo no nandefasan'ny tompon'andraikitry ny aviation civile frantsay taratasy ny kompania Interil tsy hanao sidina mampitoy an'ny Mayotte Moroni ary La Réunion. Noho ny resaka fampirorohona sy ny tahotra amin'ny fampirorohona miainga avy amin'ny seranam-piaramanidin'ny Moroni no antony io fandarana io. Ny fiaramanidin'ny kompania frantsay Air Austral sy ny fiaramanidin'ny EOA ihany araka izany no sidina ny aingana sy ny famezivezy tamin'io seranam-piaramanidina voalaza fa atahorana io. Fiantsina politika araka izany no nandraisan'ny gouvernementa komoriana io. Nandray fepetra avy hatrany ny tompon'andraikitra komoriana. Lesona ho an'ny tompon'andraikitry ny kompania pitaterana malagasy io nataon'ny gouvernementa komoriana io raha ho an'ny mpandinika. Ny azy ireo andraisana fepetra avy hatrany izay manohitohina ny fiandrianam-pirenena. Ny eto Madagasikara nefa sokafana ho an'izay mangataka ny lanitra. Navela apiditra ny fiaramanidina izay manana fiaramanidina. Hatramin'ny sidina anatiny fanao ny kompania pitaterana omena ny kompania tsy miankina. Ny sidina fanao ny kompania any ivelany ajanona tsy atao intsony. Ny kompania pitaterana komoriana Interil nefa vao 10 taona no nisiny ary raha fiaramanidina tsy mahazaka afa-tsy mpandeha sivy hatramin'ny 20 no teo aloha efa mampiasa fiaramanidina lehibe mahazaka mpandeha hatrany amin'ny 50 ankehitriny ary mezaka ny mampitombo izany. Tsy mazava ho an'ireo ben'ny tanàna ny antony andraisan'ny CENI ny fanaovana karapanondrom-pirenena ny commune izay tsy manana olana amin'ny fanamboarana izay karapanondro izay fanadadin'ny Iona Saina. Manodidina ny 20 hatramin'ny 30 isan'andro eo ireo olona tonga manatitra ny antota taratasy ilaina amin'ny fahazahoana ny karapanondrom-pirenena eny amin'ny commune Ivato. Tsy manana olana amin'ny fanamboarana ny karapanondro izy ireo raha ny fanazavana sekretera jeneralin'ny commune. Ampy ihany koa ny fitaovana sy ny olombelona ampiasaina na misy aza ny fitombony isan'ny olona ho tonga hikarakara karapanondro raha ny fanazavana. Raha horaisin'ny CENI moa zany ny fanaovana karapanondro izay aloha mandrakitiny androany mbola tsy naharay taratasy laza izay vaovao izay fa raha ny eto amin'ny commune zany aloha dia tsisy olana mihitsy ny fanaovana ny karapanondro na hoe amin'ny fotoam-pifidianana satria ny commune Ivato koa moa zany dia efa niezaka be efa ataoko hoe 9 isan-jato angamba ny fampiasana ny fitaovana informatika izany hoe fa niezahana daholo manaraka fenitra mba ho aingakaingana daholo ny famoahana ny karapanondro. Ho an'ny commune Antehiroka tsy manakana ny fiara-miasa izy ireo hoy ny ben'ny tanàna. Ny fampitaovana ny commune ahafahana mamitaingana kokoa ny karapanondro eny an-toerana no takiana izy ireo amin'izany. Voalohany indrindra aloha raha ohatra misy an'izany hoe andraisan'ny CENI ny fanaovana karapanondro zany dia tsy dia sarotiny izay fa ny zavatra angatahana fotsiny oka mba hozarainy isaky ny commune ary misy olon-tena ny CENI hiara-iasa amin'ny commune momba ny fanamboarana ny karapanondro. Izay koa tsy sarotiny raha ohatra hoe misy hoe servisy anankiray na sahalan'izany anampy anay. Raha tsy ahivina misy ampahambola miditra amin'ny commune ny fanaovana karapanondro. Eny araka izany ny fidiram-bolan'ny commune tsirairay raha horaisin'ny vao miara-maly eo tena misahana ny fifidianana ny fanaovana izany. Ankoatr'izay ny tena mampiahian'ny mpanara-baovao amin'ity fanaovan'ny CENI ny karapanondro ity ny mety ho kajikajy maloto mandritry ny fifidianana ho avy.
ny fanafangaroana ny raharam-panjakana sy ny fanatanterana ny fifidianana. Tanana any am-ponja ny mpiaro ny tontolo iainana ary tsy omena fahafahana vojomaika. Mahazo fahafahana vojomaika kosa nefa ny mpanondrana antsokosoko ny harem-pirenena. Ahiny ny fiarahamonim-pirenena CNPE ho tsy azo antoka ny rafi-pitsarana eto amintsika. Fanadadiny Fehizoro Avaly. Raha toka no ahafahan'ny fitsarana vonjomaika ny alakamisy lasa teo, ny olona roa isan'ny tompon'antoka tamin'ny fanondranana sokatra antsokosoko izay tratra teo Antaninarenina. Mbola anao fetiny farantaona any am-ponja Ambaratavoangy kosa ny mpiaro ny tontolo iainana Clovis Razafimalala izay namoronana anton-javatra hafa iampangana azy. Tsy azo ekena ny fihetsiky ny mpitondra ary mampanahy ny fahavononan'izy ireo iaro ny harem-pirenena malagasy sy ny tontolo iainana. Tsy azo antoka ihany koa raha ny fanadihadiana nataony rafi-pitsarana izay ahina hiarany tsindry ny mahitahita. Manaitra ny tompona andraikitra rehetra voakasika araka izany ny vovonan'ny fiarahamonim-pirenena miaro ny tontolo iainana CNPE izay misy ny Clovis Razafimalala. Dia zavatra ohatr'izany zany tena atao hoe tena mampalahelo tena tsy mety hoe aiza ho aiza ohatran'ny ahoana ny fomba fijerintsika. Dia tena manaitra ny fitondram-panjakana mihitsy hoe ohatran'ny ahoana ny fomba fijerinareo ambony eo fa raha ohatran'izao dia tena manomboka miraviravy tanana ny atao hoe mpiaro ny tontolo iainana eto Madagasikara. Raha ny fanazavana hatrany, dingina maro no efa nataon'izy ireo nangatana ny fahafahana any Clovis Razafimalala teo anatrehan'ny fitsarana saingy tsy mbola nisy valiny izany hatreto. Fa nisy ny dingana nataonay teo anivon'ny tribunal ny fangatahana ahafahany hoe mahazo fahafahana vonjomaika. Hatreto aloha izany mbola tsy nahitambokany. Nisy ny fiaraha-masanay niaraka tamin'ny AVG nandefasana mpisolo vava ary dia mbola nangataka ihany iray hoe ahoana ny fahafahana vonjomaika ho an'ny Clovis satria niasa ho an'ny fiarovana tontolo iainana ilaina fiaraha misalahy. Raha ny fanadihadiana natao, manana toro ary mahalala bebe kokoa mikasika ny raharaha fanondranana andramena antsokosoko any Maroantsetra sy Mamabe i Clovis Razafimalala. Tao ihany koa ny voalaza fa nivoahana ireo andramena naondrana antsokosoko tany Singapour izay andrasana amin'ny fiandohan'ny taona 2024 ny valim-pitsarana. Raha tsy ahivina, ny volana septambra lasa teo no nampijirina am-ponja tao Ambalatavoangy Tomasina ny tenany izay no ampangaina ho nandoro foto-dravitra sa-panjakana tany Maroantsetra. Nambarany mpandrindra nasionaly ny fiarahamonim-pirenena CNPE nefa fa tsy tany Maroantsetra i Clovis Razafimalala tamin'io fotoana io fa nanatrika Atrikasa tany Antsirabe sy teto Antananarivo. Araka ny lohatenim-baovao teo dia niembotra amin'ny 1 martsa ho avy izao ny fanaovana carte grise permis de conduire ou biométrique nanamafy ny tsy fiandrasana ny fepitaona farany ireo tompona anaikitra mba hialana amin'ny filaharam-be sy ny kolikoly. Fanadadiny Narindra Rendrany Manana. Intelo izao no naembotra ny daty entina navozana ny carte grise sy ny permis de conduire nanomboka tamin'ny tondasy. Samy amin'ny faran'ny volana martsa izao no fepitaona anavozana izany. Voalaza ny tompona andraikitra fa tokony tsy ho sakana ho an'ireo mpamily anavao ny carte grise sy ny permis de conduire ny fanemorana izany fepitaona izany. Raha tsy miandry ny fotoana farany ireo mpamily, heverina fa tokony mahavita izany avokoa izy ireo amin'ny volana febroary ho avy izao raha ny fanazavan'ny lehibe any SIM androany. Vitany SIM raha mikasika ny carte grise 200 ka hatramin'ny 300 isan'andro zany vitanay ihany. Dia noho izany raha nijeriny statistika tokony tratra amin'ny faran'ny volana février fa tsy miandry faran'ny volana marsa zany ohatran'izay koa ny permis de conduire tokony tratra amin'ny faran'ny volana février dia tratra fa tsy miandry faran'ny volana marsa satria amin'ny 200-300 par jour koa ny vitanay zany mikasika na permis na carte grise. Anisan'ny sosokevitra ireo mpamily hatrizay ny fahafahana manavao carte grise sy permis de conduire ou biométrique any amin'ny faritra manerana nosy mba hialana amin'ny filaharany. Efa nisy ny fandaminana napetraka teo anivon'ireo sokajy samihafa manoloana izany hoy ny tompona andraikitra. Zany efa mifanarana tamin'ny banque mondiale. Io zany fipetranapetrana tsy maintsy guichet unique dia avy eo le resaka guichet unique analana fahasahiranan'ny olona. Ao zany misy service maromaro. Raha anao légalisation de signature tsy voatery andeha any amin'ny commune hafa fa ombany efa misy an'izay. Raha amin'ny service ny douane efa misy service ny douane. Zay zany miara-miasa amin'ny service ny douane amin'ny mairie eto Antananarivo amin'ny service ny impôt amin'ny service ny trésor. Misy saray amin'ny zato ireo permis sandoka izay sary mitandro filaminana hatreto.
olona roa no fantatra fa nidoboka amponja no ny fisian'ny kolokolo manoloana izany ialana amin'ny kolokolo hatrany eny amin'ny guichet unika ireriany no andoavana ny sarany fanavozana ny permis de conduire amin'ny sarany 8,3 alina ariary ary 5,7 alina ariary ny fanavozana ny carte grise ou biométrique. Mitomy fitakina ataon'ireo mponina ao amin'ny commune Mangabe amin'ny tazonan'izy ireo tany fambolena amin'izao fotoana izao no ny afitson'ireo mpitandron'ny filaminana voatery mitsoaka any anala sy any amin'ny toeran-kafa ireo vatan-dehilahy ao an-tanàna fanadadiny Zora Kotondrena. Mampiantso mercenaire indray ireo milaza ho tompon'ny orinasa Somiaka amin'ny mikasany aka ireo tany mirefy 500 hektara izay efa nitoeran'ny mponina ampolo taonany maro raha ny fanazavan'ny ben'ny tanàna any an-toerany. Tsy misy mponina avy any an-toerana na ary olona tsy mivelona amin'ilay baibo voatondro io ireo nampanaovana fanambarana fa manohana ilay orinasa Somia raha ny fanazavan'ny Tiolomboafito tao amin'ny commune Mangabe ity androany. Misy le andehan'olona maromaro ihany manko ry zareo reny. Reny zany olona avy any amin'ny faritra Ambinankely dia avy any amin'ny Mpanjavavaky dia misy ihany ny vitsivitsy amin'ireny ihany ny tena olona ho atoerana zany. Zany hoe nalain'ilay orinasa natao hoe anohana mangataka le idiran'ilay orinasa Somia. Fa ny ankamaroan'izy ireny zany olona tsy mivelona tao anatin'ilay baibo zany. Fa ny ankamaroan'ilay olona tena mivelona tao amin'ny baibo zany izy ireo ataon'zareo aza lambo ireo zany dia milefa mamonjy ny havany mbola misy ny any anaty ala zany amin'izao dia efa tena tanàna maty mihitsy ilay tanàna ao aminay ao amin'izao fotoana. Etsy ankilan'izay taorian'ny nitondran'ity orinasa ity ireo emoreky tany an-toerana tamin'ny 20 volana Desambra farany teo ka nisiny ny fifandonana teo amin'ny reto farany sy ny mponina. Mbola tsy milamina ny toedrarà ankehitriny. Mbola mitoy ny fanenjehana sy fanagadrana tao amin'ireo mpanao fihetsiketsehana. Farany teo mbola misy apolony ireo nahiditra amponja ao Maeva tanàna. Maro ihany koa ireo vatan-dehilahy voatery nitsoaka ho ity ben'ny tanàna ity noho izay fanenjehana izay ka tsy misy mijanona ny tanàna intsony. Tany fiveloman'izy ireo ity tany kasain'ny orinasa alaina ity ka isan'ny angatahany ity ben'ny tanàna ity fifampiresahana sy fandraisana andraikitra avy amin'ny mpitondra. Fisamborana olona zany amin'izao le olona moa zany efa voasambotra ny ankamaroany le folahy le miditra ao anaty fonja. Iny moa efa mazava aminareo izy iny le nahazo mandat dépôt. Fa le olona rehetrarehetra zany izay salatry namboly amin'ilay tany zany amin'izao dia tena tsisy ao atoerana intsony fa dia nilefa any anaty ala any. Izay zany ny ankamaroan'ny olona zany nilefa amin'izao. Ny zavatra iera mahita zany tonga aty ny tapitra avy amin'ny party zareo zany milaza ny tenany zareo zany hoe marina. Tonga koa zany an'ilay party anankiray hoe marina. Dia ny angatahana moa zany dia ny hoe idinan'ny solitena ry zareo amin'ny présidence zany hidina ifotony misy mba hijery akaiky mahakasika ny fanadihadiana marina zany mahakasika an'io raharaha io. Dia raha ohatra moa hoe tena mazava fa eo marina le vazaha izay tompon'ilay tany zany tsisy olana fa dia ny mifandamina amin'ny vazaha tena hoe le vazaha marina izay tena orinasa Somia no raha tsy ahivina efa mambolana maro no nanao hetsika ireo mponina maro anisa ao an-toerana mitaky ny tazoman'izy ireo io tany io izay efa nohajariny nandritra ny taona maro. Tany izay efa voalaza fa najanony tena tompony. Tranga miseho matetika eto Madagasikara ny tranga tahaka izao amidy amin'ny vahiny ny tanindrazana. Tsy misy fepetra na sazy na fanazavana avy amin'ny mpitondra indrindra ny avy ao amin'ny sampan'ny fananantany mahakasika ireny fanomezana velaran-tany midadasika ho an'ny vahiny ireny. Rono maty vokatry ny fifandonana teo amin'ny Kalony ny mpitandron'ny filaminana sy ireo jolahy tao amin'ny distrikan'ny Manja. Jolahy 500 no nanafika ary omby 700 no lasa tamin'izany. Tsy manaiky hatramin'ny farany ireo mpanaradia raha tsy tafaverina ny omby rehetra. Fanadadiny Zora Kotondrina trany. Tamin'ny 15 volana Desambra farany teo, jolahy 500 no indray nanafika tao amin'ny tanànan'ny Manja. Jolahy mirongo fitaovam-piadiana mahery vaika raha ny fanazavana avy any an-toerana vokany. Omby miisa 700 no lasa tamin'izany. Ny andron'io ihany nisy ny fiangan'ireo Kalony ao an-toerana niaraka tamin'ny mpitandron'ny filaminana ao amin'ny distrikany Manja. Nanaradia ireo dahalo ireo. Raikitra ny fifandonana teo amin'ny rotonta vokany. Ray tamin'ireo tompon'omby no namoy ainy. Namoy ainy ihany koa ny lehiben'ny dahalo iray izay raindahany efa ny fampitadiavana fotoana ela.
Lefitra ireo dahalo ka lasa nitsoaka raha ny fanazavan'ny solombavambahoaka sy ny ben'ny tanàna avy any an-toerana. Tafaverina ao an-tanàna avokoa araka izany ireo omby rehetra ireo. Raha ny fanazavan'ny solombavambahoaka avy any an-toerana hatrany, efa lamindamina ny resaka fandriampahalemana tany amin'ny distrika ny Manja, efa mambolana maro izao. Saingy ankehitriny dia izao niverina izao indray noho ny firongatra izay tsy fandriampahalemana izay, indrindra amin'ireo distrika manodidina. Raha nitatitra avy any amin'ny tompona andraikitra eo anivon'ny distrika any an-toerana, tamin'ny taona 2012 nahatratra any amin'ny 2,000 tany hoany ny omby very tany amin'ny distrika ity, ary efa nihenao 200 monja izany tamin'ny taona 2012 talohan'ny volana May. Ankehitriny dia izao miverina izao indray, efa tonga ao an-tanàna ireo omby very ireo amin'izao fotoana izao ka iandrasana ny famerenana azy amin'ny tompony. Tsy ny ao Manja no misy fanafian-dahalo mangalatra omby fa manerana nosy. Mankaiza avokoa ireo omby Amanarivo ny Angalarina ireo. Ahondrana maty ve sa ahondrana velona sa lany ato amin'ny tsena anatiny? Manana politika maharitra ho fiarovana ny omby gasy ve ny mpitondra ankehitriny? Misy fanaraha-maso entitra ve ireny toerana famonoana omby ireny na ireny orinasa manondrana omby ireny? Manao ahoana ihany koa ny fanaraha-maso ireny sisin-dranomasina lalina izay ahafahan'ny sambo lehibe maka ny omby antsokosoko ireny. Tsy fantatra mazava ny politika mpanjakana eo amin'ny sehatry ny asa hita matetika anefa ny fandraisana no mpiasa raikitra ireo tanora manao andranasa antony mampitombo isa ireo fiobe fampiofanana mpiasa entina anamafisana ny traikefan'izy ireo. Fanadadiny na rindrindra ny manana. Tsy ampitraikefa idirana eo amin'ny sehatry ny asa ny ankamaroan'ireo tanora vao navita fianarana. Izay no mahatonga an'ireo tanora mianatra asa ho voaray mpiasa raikitra ao anatin'ny orinasa iray. Izay tranga izay nefa no miafara amin'ny tsy fahitana asa mifanaraka amin'ny fianarana izay noratoviny. Ny tanora manao stage dia matetika ny toerana anaovan'ny tanora stage ihany no mandray ny tanora hiasa. Izay ny ka misy matetika. Dia herin-taona aorianan'ny fivoahany amin'ny sehatra fanofanana zany saika tafiditra miasa 100 isan-jato amin'ny tanora. Ny mekanika auto sy ny ouvrage métallique. Izay ny tena mahaliana ny tanora raha ireo Antananarivo. Any Majunga dia ny ouvrage métallique sy ny mekanika auto ary ny climat froid. Dia raha ohatra ny ka ny fianarantsoa no raisitsika, ny fianarantsoa ny ouvrage bois sy ny ouvrage métallique ny tena mahaliana ny tanora. Raha ny Toliara ny ouvrage métallique ny tena mahaliana ny tanora. Ireo manam-pahaizana no tena voakasiky ny tsy fananana asa hoy ny anivon'ny Instat. Olana mipetraka hatrany ny tsy fahitan'ireo olona avara-pianarana asa mifanandrify amin'ny fianarana sy ny fahaizan'izy ireo. Hoe fiaraha-miasa zany amaritana an'izay zavatra izay dia mety afaka 2 taona 10 taona any dia misy zavatra mety hoe zavatra tena mivaingana ho hita mba tsy ho betsaka tsony ny chômeur aty amintsika satria ireo firenena matanjaka ireo dia mampifandraika foana zay zavatra izay hoe inona aiza ny fampivoarana aty ny firenena alea, inona zany ny orinasa tokony foronina ary inona no asa tokony foronina avy amin'izay. Dia manaraka an'izay ihany koa ny programa mpampianarana manomboka aty amin'ny ambaratonga rehetrarehetra zany aty ambany ka hatreny amin'ny université dia diplôme mivoaka rehefa avy eo. Raha isan-jato ny tany tsy fananana asa eto Madagasikara araka ny antotanisana avoakany BIT tamin'ny taona 2014. Azo abidinina tsara nefa izany izany ary tsaraina ny sehatry ny asa, ilaina ny mahafanaraka ny fandaharam-pianarana amin'ny asa, omena sehatra ny fikarohana hiteraka famoronana asa, toanana ny sehatra tsy miankina ary indrindra ilaina ny fanajana ny demokrasia sy ny tany tandalana aporitsika ny mpampiasa vola teratany na vahiny amatsy vola eto Madagasikara. Mijaly ireo tantsaha-mpamokatra noho ny tsy fampiny rotsakona amin'izao fotoana izao. Araka izany manofa groupe izy ireo ampiakarana rano mba afa izy ireo manana tahirimo izay manofa groupe izay mamijaly ary tsy mety amin'ny fambolena ny rano raha tsy misy mihitsy hoy ireo teknisiana. Fanadadina maina vakivaky ny tanimbary noho ny tsy fisian'ny rano ankehitriny. Manay mafy ny fiainany vokatra ireo mpamboly vary. Tsy maintsy mikobana na manofa groupe ahafana mampiakatra rano ao an-tanimbary. Ny volana Desambra ohatran'izao zany isan-taona ohatr'izao efa kapobehan'ny olona miava vary. Nefa tamin'ity izao hitantsika amin'izao araka izao zavatra misy aty dia tsy maintsy miaina amin'izao aloha. Mena zany vokatra raha fahitanao. Tsy maintsy mena ny vokatra ny ranorana tokony mba niriny ravim-bary amin'izao tsisy. Dia le fotofotony zany mba mahazo
ranodrano kely dia efa miaina amin'io izy aloha dia 3 hatramin'ny 5 alina isan'andro no raisin'ity tompona groupe fisotonana rano ity. 5 sy 2 alina ariary ny tanimbary iray ary miantoka lasantsy 2 alina ariary ny tompon'ny tanimbary. Na izany azy, ny tanimbaryn'olo-kafa afaka ampidirana rano no ataony, ny tanimbariny kosa tsy maintsy miandry rotsakorana. Zao ana io azy nareo dia mampanofa zany zao mampanofa an'zareo io. Io zao mameno andreo 75 000 no mameno ny tanimbary io dia miantoka lasantsy 2 alina zareo zany mameno. Zay le izy satria famonjena zany le izy amin'le tany maina azy nareo. Nindray zany zao tsy mba misy rano lavaka ohatr'izao anany hoe mba kenieny be zany tsisy lavaka hoe mba ampidirana rano amin'ny alina fa ampivoambony daholo. Tsisy lavaka veky ohatr'izao hoe afaka ampidirana rano amin'izy azy nareo dia miandro orana vao azo atao. Fa raha hoe nisy rano azo nampidiranako za manana an'ity dia afaka ampidirako ihany raha ohatra hoe akaiky izany. Satria raha asianao tuyau hoe lavitra hoe 3 metatra ve vao tonga ny nanantso aiza ny fahita tuyau an'izany fa dia akaiky rano ohatr'izao zao ny olona dia efa mety ny olona. Dia loha zany mbola tsy namety? Mbola tsy nanetsa mihitsy ana dia ray fototra ara amin'izao. Nefa ny isa-taona isaky isaky izay isa-taona ohatr'izao zany nefa vita ny ketsa ohatr'izao dia famaparana décembre ohatr'izao efa vita ketsa izay ohatr'izao. Misedra olana ny fambolena sy famokarana eto amintsika noho ny fiovaovan'ny toetrandro amin'izao fotoana izao. Raha ny fanazavana, olana goavana tsy fahampiany rano, olana hafa ihany koa ny mifehy azy raha be loatra. Rano zany dia anisan'ny tena atao hoe anisan'ny fototra ray lehibe amin'ny akina fambolem-bary. Ka io zany lafiny hoe tsy fisian'ny orana, iny moa zany dia miankina amin'ny ara-boajanahary tsy hitantsika izay tao fa kosa izay rano misy eo am-pelantanana iny no tsitsiana tanana ara-dalàna tsara. Dia nanaovana an'ity ara zao dia nikobaka mihitsy avy any amin'ny canal niditra aty amin'ny tanimbary. Zay zany anisan'ny hoe fomba ray natao zany kobahana mihitsy n'ilay rano avy any canal nitaritina ka aty amin'ny tanimbary zany. Tsy natosika. Raha mitoy ny tranga tahaka izao, tsy maintsy hitombo ny vary afaran'i Madagasikara avy any ivelany. Hitombo ihany koa ny vidim-bary ato amin'ny tsena anatiny. Raha ny vinavina, ahina hiakatra 100 hatramin'ny 500 ariary ny vidim-bary amin'ny fotoanan'ny maintsoahitra, ny taona 17 tontolon'ny fampianarana dia tokony hojeren'ny fanjakana akaiky ireo mpampianatra faramazoky olona araka ny fanambarana nataony teo anivon'ny syndicat-ny mpampianatra tamin'ity androany ity. Misy ny fangatahana izy ireo mba ampidirina ho mpiasa-panjakana. Fanadidiny Mioramanitra. Nanao antsoavy ny sendika eo anivon'ny Ministeran'ny Fanabeazam-pirenena ny amin'ny tokony hijerena sy karakarana ireo mpampianatra frama zokiolona efa ela ny asana teo amin'ny sehatra ny fanabeazana. Mpampianatra zokiolona mihoatra ny 50 taona no voakasiky ny fangatana nataon'ny sendika. 70 taona no sy ny ankamaroan'izy ireo teo amin'ny fampianarana sy ny fanabeazana izay. Mbola tsy misy anefa treto ny fandraisana andraikitra avy amin'ny fanjakana. Ny fampidirana ireo mpampianatra zokiolona ireo ho mpiasa-panjakana araka izany no angatain'ny sendika anefa. Miantso izahay mampita ny etaetan'ireo mpampianatra ireo amin'ny tompona andraikitra maheva ny ministra fanabeazam-pirenena ary indrindra koa ny fitondram-panjakana foibe ny amba tokony hijerena manokana izany mpampianatra frama be taona izany ho avy ny recrutement 4e vague amin'ny taona 2024 dia mangataka izahay amin'ny tompona andraikitra mba hampidirana an'ireo mpiasa-panjakana ho fakasitrahana azy noho izay ezaka be vitany izay atao. Ho an'ireo mpampianatra zokiolona ireo ny fijerenany sosialin'izy ireo no angatahany amin'ny fanjakana mba ho fitsinjovana ny fahanterany. Mangataka izay mba jereny manokana satria hatreto aloha zany dia olona hatreo amin'ny 50 taona foana ny raisiny fa le mihoatra an'iny zany tsy raisiny. Dia mba mangataka izay hoe le mihoatra ndray zany no mba ho raisiny mpiasa-panjakana ty manaraka ty dia mba omena retraite zay ohatra hoe tena tsy kely ny fandraisana anay amena installation mora ohatra hoe mbola tena tsy mety aminazy fa zao zany zay tena ohatran'ireny hoe miasa maina reny amin'izao tena manaraka izany koa subvention raha ny zava-misy amin'izao no jerena tsy misy horaisiny ireto mpampianatra ireto rehefa tonga ny fotoana hiatoana amin'ny asany vokany mitoy mampianatra trany izy ireo mba handraisany karama hosolo ny fiahina ara-tsosialy tokony ho azy ireo andrasana ny vahaolana ao aroson'ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena manoloana ireo mpampianatra frama zokiolona ireo raha toa ka tsy laharam-pahamehana ho an'ny fitondrana ny fampidirana azy ireo
fiasam-panjakana andrasana ny fiahina ara-tsosialy azy ireo izay azo lazaina ho nandray anjara mavitrika amin'ny fanabeazana ny ankizy malagasy. Mbola maro ireo mpivarotra eto Antananarivo renivohitra no sarotra entanina raha ny fahadiovana no resahana, antoky ny fahasalamana nefa ny fahadiovana ary antoka iray ahafahana mandafo entana ihany koa. Gaetan Andriatsilavo. Azo atao ny mampivondrona ny mpivarotra ahafahana mandamina azy ireo, ahafahana manatanteraka fanadiovana sy filaminana ihany koa. Ny eto amin'ny tsena Ambohimanarina ohatra, entitra ny fanaraha-maso amin'ny fanadiovana ny tsena, omena fampitandremana izay tsy manadio alohan'ny ialana eo amin'ny tsena. Aorian'izay, esorina tsy ho mpivarotra intsony raha toka tsy manaraka ny baiko nomena. Le fipetra zay fa fipetra hatramin'izay rehefa mandalo zay dia mahita hoe maloto ny faritry ny tsena ny mpivarotra ray dia mandray fipetra zay. Misy fampitandremana voalohany faharoa rehefa matetetika izy dia afaka manala an'le toerana amin'le toerany varotany zay raha ohatra tsy mandray tsy manaiky ny toromarika ny mpivarotra tsirairay. Fanapa-kevitra entitra tahaka izany no tokony ho raisin'ireo tompon'andraikitra eny amin'ireo tsena maro manerana ny renivohitra. Tsy voatery hampiatra ny lalàna nefa raha toka samy mahatsapa teny na ireo mpivarotra ary samy mandray andraiky ny tsirairay avy. Zany hoe entité maromaro zany miaraka manadio an'izao toerana zao, miaraka sy miaraka amin'ny eny ambobotany fahaenina. Zay no antony izy tikatra. Ny fiara-miasa zany dia miaraka amin'ny fokotany, misy ny tena fokotany anaky efatra vitsivitsy ireo. Hitanareo reo dia ny conseil municipal zany eto Antananarivo dia ny lehibe an-tsena indrindra. Ny ataonay dia manentana ny olona fotsiny fa ny mpivarotra ny tena manadio an'ity tsena ity isan'andro. Fa zay dia mampatsiaro an'izay zareo hoe aloha diovinareo ilay tsena fa sakafo mantsy ny amidy ato amin'ny ankapobeny. Ohatra iray azo alainy tahaka ho an'ny faritra hafa ity nasehon'ny boriboritany fahaenina ity, indrindra ho an'ireo mpivarotra eny Analakely, Behoririka, Andravoahangy, Anosibe, Namontana sy ny maro hafa. Antoky ny fahasalamana ny fahadiovana ka tsy tokony atao ambanin-javatra izany, hoy ny tompon'andraikitra, indrindra raha hani-masaka sy sakafo no resahana. Ohatra iray entina milaza ihany koa fa tsy voatery eny amoron-dalana akory ny mpivarotra vao ahalafo. Efa misy ny toerana natokana ho tsena ahafahany mpanjifa mividy izay entana ilainy. Milamina vokatr'izay ny fifamoivoizana, tsy misy ny fifanenjehana sy ny savorovoro. Mahakasika ny lalao gargote fety teto Antananarivo, mpivarotra hani-masaka miisa 5 no nahazo loka tao aorian'ny fifaninanana fanangonana fonosana Jumbo. Androamony nanolorana ny loka fanadadiny Mianta Randrianaivo. Mpivarotra hani-masaka eto Itosy nahazo ny loka voalohany tamin'ny lalaon'ny karakarain'ny Jumbo. Ray volana mahery izy no efa nanangona ny foniny ity tsiron-tsakafo ity raha ny fanazavany ary izao nahazoany loka izao. Miisa 4,703 ny fonosana vao angony izay nahazony isa 5,904 raha ny eto amin'ity toeram-pivarotana ity mahery ny 5 isan'andro ny Jumbo ampiasainy. Tamin'ilay hoe nandresy tena faly satria le sady surprise taminay moa tsy napozina ilay izy. Ny antony nasarika nanao an'ilay lalao tsapa fotsiny zany hoe ety na tsy ety. Moa zay raha teo mova mampiasa Jumbo betsaka mahitsy isan'andro. Izay eto zao malany eo amin'ny 9 mahery eo isan'andro. Poulet nature. Le poulet zao ohatra hoe amin'ny misao, lasopy, dia le nature indray amin'ilay tsakitsaky. Miisa 700 ireo nandray anjara tamin'ity lalao ity teto Antananarivo. Fonosana mahery ny 7,703 alina sy iray hetsy no voahangon'ny mpikarakara nandritry ny lalao. Ireo mpandresy ireo no izany dia noho ny batany amboara-goavany indrindra izay atolotry ny Jumbo. Betsaka ny loka sy lela vola nozaraina tamin'ireo nandresy. Nahazo vola mitentina 4 sy 2 tapitrisa ariary ny voalohany, mitentina 2 tapitrisa ariary ny loka faharoa, ny fahatelo nahazo 5 hetsy ariary, ny fahaefatra 7 hetsy ariary ary 9 hetsy ariary no azo ny fahadimy. Ankoatr'ireo, nisy ihany koa ny fanavaozana ny gargoten'ireo ny voaka mpandresy. Ireo 5 voalohany nangona betsaka indrindra no nahazo loka, nahazo vola zany zareo, dia iny vola iny mbola averina anazy fanaingona trano, zany hoe raha 700 000 ariary ny chèque dia mbola 700 000 ariary koa ny valeuran'ny zavatra karakaraina eo amin'ny gargoteny, izany hoe napy, misy table.
ny zavatra ohatr'izay hetsika moa zany antony anaovanay anazy satria fantatray jumbo momba ny lakozia fikarakarana sakafo maro olo nangataka hoe ny gargotte tena anisan'ny mampiasa betsaka an'ireo fonosana kelitsika ireo dia fisaorana manokana ho an'ireo gargotte izay mampiasa andreo zany nanaovanay andreo satria isan'andro tsika misy an'le tamin'ny herintaona zao tsika nanao an'le jumbo cadeau ho an'ny olona rehetrarehetra fa ity zany tena natokana ho an'ny gargotte mihitsy dia hoe allo zareo ampandraisana anjara manokana mba tombontsoa anazy manokana. Tsotra ny fomba fandraisana anjara tamin'ity lalao ity. Raha toa kosa ka fonosana jumbo épice amin'ny vidiny R100 no nangonina dia nahazona ireo mpilalao isa ray isaky ny fonosana. Mbola hitohy hatrany kosa ny hetsika sy lalao manaraka raha ny fanazavan'ny tompon'andraikitra. Izy ny lalao jumbo cadeau amin'ny volana janoary ho avy izao ho an'ny mpanjifa rehetra. Fanangonana fonosana enina izany hoe fonosana 2 isaky ny karazany no ahafana mandray anjara amin'ny tombola. Ny zaravary ho an'ireo be antitra sy ray aman-dreny ao amin'ny komuna Bekitro ny ben'ny tanàna ao an-toerana. Sambany vao nisy hetsika tahaka izany tany an-toerana raha ny filazan'ireo nahazo fanampiana. Fanadadiany Boazara Zanatsoa. Komuna Bekitro, komuna azo lazaina lavitra satria any Antsimon'ny Nosy no misy azy, ao amin'ny faritra Androy, distrika Bekily. Lavitry ny renivohitra no misy azy, izany hoe lavitra andriana, tsy misy miahy, tsy misy mijery. Nandritry ny fetin'ny Krismasy teo, nitondra hafaliana ho an'ireo be antitra sy ray aman-dreny any an-toerana ny ben'ny tanàna sy ny vadina ny zaravary. Tonga ny fety dia mba misy zavatra kely izay voatsirambiny tanàna atolotra ny be antitra sy valim-potoana miakatra zany eto amin'ny komunale Bekitro izay engam-pona ny vady ho fanomezana an'izy ireo. Ka dia engany mba ho tratra ny Krismasy manaraka koa indrindra ny tana vaovao mitsikiliterina ho avy izao. Saotra tompoko. Ankafaliana no nandraisan'ireo izay nahazo ny fanampiana. Ny antony sambany vao nisy hetsika tahaka izao tany an-toerana. Misaotra ny ben'ny tanàna mivady fananome vary ho Krismasy ho an'ny ray aman-dreny eto Bekitro. Fa isaorana azy indrindra zany. Olona tsy misy ben'ny tanàna nomena izany. Fa andriamatoa ray aman-dreny sy harisy mari vady no nanao an'izany. Raha ny tenako dia misaotra be dia be an'Andriamanitra aloha voalohany indrindra satria velonaina zahay miaraka amin'ny meranay izay manome sakafo anay amin'ny fo rehetrarehetra. Faly dia faly zahay manana azy. Misedra fotoan-tsarotra ny mponina any an-toerana, indrindra ireo be antitra. Antony nanatanterahany io hetsika io. Inona fa hitohy hatrany ny hetsika tahaka izao fitsinjovan'ireo sahirana ara-piariana. Miditra amin'ny andiany fahadimy sahady ny Mangamania festival izay karakarain'ny fandarana K-pop eto amin'ny fahitalavitra Cool TV. Androany no sokafana teny amin'ny gymnase couvert Akorondrano ny hetsika ary aharitra hatramin'ny 30 volana Desambra ho avy izao. Zorako tandrina teny an-toerana. Eo amin'ny andiany fahadimy sahady ny festival Mangamania amin'izao fotoana izao. Nosokafana androany ity hetsika izay karakarain'ny fandarana K-pop eto amin'ny Cool TV ity. Marobe ireo tanora tonga nitsidika tamin'ity fanokafana androany ity. Olon-dehibe, tanora, ankizy samy manana ny mahaliana azy amin'ity hetsika ity avokoa. Passione sady ny be mihitsy ny koreana dia mandeha makaty fotsy. Ina zany tena tindrika? Ny sakafo zao tsara be a. Dia zay vao tonga vao eo. Zay vao tafiaraka indray dia hoe andao hamonjy fotsiny. Le just dance no tena satria ilay izy mampihetsiketsika sady ilay izy koa zany ohatrany hoe mampientanentana sady be dia be ankizy manao an'ilay izy. Haiko manao sary dia mahafinaritra ilay satria passion. Miditra amin'ny andiany farany amin'ny hetsika kosa ny mpikarakara amin'ity taona ity. Afa-po hatreto raha ny fanazavana. Efa vonona ihany koa amin'ny fikarakarana ireo andiany manaraka amin'ny taona ho avy. Ity Mangamania festival nisokatra androany ity izay andiany fahadimy ary fahatelo sahady amin'ity taona ity. Marobe ireo zava-baovao ao anatin'izany. Ity zany dia 5e édition ny Mangamania festival. Dia ny tamin'ity vaovao amin'ity farantaona ity zany dia nisy tondiny Chine izay manao prestation amin'ny alalan'ny CFLC, izany hoe centre de formation culture chinoise izy ity. Dia misy koa ny participation ny ambassade du Japon miaraka amin'ny stand ny Fujisan izay mampiranty ny
art sy culture japonais. Ao koa nefa ny Indonésia manana stand manokana koa izy. Dia ny Corée koa mbola nanao ny prestation na danse culturelle. Dia ny taekwondo coréen. Taekwondo moa fantatrareo fa arts martiaux. Ny alasana amin'ity édition ity zany dia à peu près eo amin'ny 5000 personnes. Dia izarina mba ho tratra ilay tanjona mandritra nyity fety ity dia mino fa ho tonga maro. Dia l'événement zany dia mandritra ny 3 andro. Aharitra hatramin'ny 17 ny volana desambra ho avy izao ity Mangamania festival andehan'ny 15 sokatra androany ity. Vaovao iraisam-pirenena kosa indray dia miahenjana ny fitandronan'ny fandriam-pahalemana any Etazonia amin'izao fotoana izao. Mangataka ny fanamarinan'ny mpizahatany ny compte Facebook na Twitter ny fanjakana. Fanadalina eo amin'ny sarin'ny France 24. Fahenjanana ny fitandronan'ny filaminana ny Etazonia adina amin'ny asa fampiororona izay ny tanjon'ny tompona andraikitra ny antoerana. Mangataka ny fanamarinana ny compte Facebook sy Twitter ary Instagram izy ireo. Ho an'ny firenena 30 ao Frantsa izay tsy mila viza rehefa mivahiny any antoerana ao anatin'ny 3 volana. Izay manontany ny hoe inona ny tambazotra sosialy ampiasaina ary iza ny anaranao. Tsingana iray izay masataikitra ny ankamaroan'ireo mpandeha mizarazara ihany koa anefa ny hevitra ao ireo izay tsy mahita olana saingo maro kosa no misokajy izany ho fidirana amin'ny fiainana manokana. Dingana hitan'ireo tompona andraikitra fa mety ahitana dieny voalohany ny asa fampiorona miainga nefa ity fepetra vaovao ity. Raha tsy aivina moa, eritaona lasa izay mialohan'ny famonoana tranga tao Saint Bernardino nanambara tao anatin'ny tambazotra sosialy Facebook ilay tompona antoka. Tsy mbola voatera nefa hatreto ny mamaly an'ireo fanontanian'ireo saingy raha ny fantatra hipetraka ho fanontaniana tsy maintsy valiana izy ireo atsoaty. Alohan'ny sarana daverina aminao ireo vaovao songadina tamin'ity alina ity tanana amponja ny mpiaro ny tontolo iainana ary tsy omena fahafahana vojomaika. Mahazo fahafahana vojomaizaka kosa anefa ireo mpanondrana antsokosoko ny harem-pirenena. Ahin'ny fiarahamonim-pirenena CNPE ho tsy azo antoka ny rafi-pitsarana eto amintsika. Miembotra amin'ny 1 martsa ho avy izao ny fanaovana carte grise sy permis de conduire ou biométrique ary farany moa dia miditra amin'ny andihan'ny 15 Mangamania festival izay karakarain'ny fandarana K-pop eto amin'ny fahitalavitra Cool TV. Androany no sokafana teny amin'ny gymnase couvert na Korondrano ny etsika. Dia izay mamarana ny fandarana tamin'ity alina ity. Ankasitrany ianao nanaraka izany hatramin'ny farany tenako mba miafitoana anao amin'ny manaraka indray. Soavy daholo tompoko. Magasin Saint-Gervista Tsaralalana, Magasin Saint-Gervista Horizon Itos, représentant exclusif des marques Saint-Ger et Vista. Magasin Saint-Gervista Tsaralalana, Magasin Saint-Gervista Horizon Itos, Nanulchanotu, Ifapalalambovo. Pour votre construction ou réhabilitation, choisissez Socavitre comme une bonne référence de qualité et de solidité. Ifapalalambovo niarano tamni Socavitre. Fampalalambavao narahinao teo miaraka amin'ny spaghetti Francia. Spaghetti Francia, safidiko safidintsika. Narahinao teo ny vavao niaraka tamin'ny Castel. Des personnes de valeur qui partagent tous l'amour de leur pays autour d'une Castel. Castel, le goût de la réussite. Narahinao teo ny vavao niaraka tamin'ny Vaoline. Vaoline. Sadi manitra. Vaoline. Mura sadi mandaitra. Junta à toi diage. Bonjour. Bonjour. Narahinao teo ny vaovao niaraka tamin'ny bonjour. Juantsika jiaby. Des produits de première qualité, premier choix, marque originale. Baolay nanolotra anao teo ny fampalalam-baovao. Baolay, toujours meilleur.